Anomboka indray arsika amin'ity tapany arivo ity ny fanohizana ny fianarana ny tenin'Andriamanitra izay efa nataontsika tamin'ny marain'iny zany a. Ny resaka izay nataontsika moa zany dia mikasika ilay resaka hoe ny momba an'Andriamanitra na hoe ny momba an'i Kristy zany. Hoe iza moa Kristy dia Kristy ilay tenin'Andriamanitra. Avy aiza Kristy zany no nivoaka, avy tao amin'Andriamanitra Kristy no nivoaka zany. Satria ilay resahantsika tao amin'ny Jaune zany manambara manao hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra hozy izy. Izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy ary zavatra hita rehetra izao izy. Ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika. Nijerentsika tao anatin'izay zany hoe nanao sary zany tsika nafahantsika zany maneho an'izay voalaza zay zany. Ny sary nataontsika zany dia ohatrany hoe raisitsika hoe misy olona anankiray zany. Ohatrany hoe manana tena zany ny olona anankiray dia manana ny teniny koa izy eo anatiny ao dia rehefa miteny izy zany dia mivoaka ilay teniny. Fa rehefa tsy miteny izy dia ao anatiny eo ihany zany ilay teniny. Dia ny olona anankiray ihany koa manana fanahy dia ao anatiny eo ihany koa ny fanahiny. Ka eo zany izy hoe ny teny no nahariana ny zavatra rehetra ka rehefa ny tenin'Andriamanitra hoe misy ny mazava dia nisy ny mazava zany hoe tamin'ny alalan'ny teny zany nanaovan'ny ny lanitra sy ny tany sy rehetra teo aminy araka ny voalazany ny soratra masina zany. Dia nataontsika sary anohitra ihany koa izy manao sarina trano anankiray tsika ohatran'izany. Dia ataontsika hoe Andriamanitra io trano io zany. Dia raisitsika hoe ataontsika hoe boribory eo anatina cercle zany maneho an'i Jesosy Kristy. Dia nataontsika hoe carré ao anatin'ilay cercle na ilay boribory maneho an'i fanahy masina. Ka rehefa nidina tetỳ an-tany zany Jesosy dia inona ny zavatra nisy? Ilay teny izy tonga nofo zany hoe nivoaka tao amin'Andriamanitra ilay teny zany dia natao lasa olombelona tonga nofo ilay teny tamin'ny alalan'ny fanahy masina no nanaovana azy olona zany ka novolavolaina tao kibon'ny Maria. Zay ilay izy hoe ny nahatonga Jesosy tonga olombelona dia tsy tamin'ny alalan'ny firaisan'ny lahy sy ny vavy fa tamin'ny alalan'ny fanahy masina zany no nahatonga Jesosy ho tonga olona. Ka teo no namarana antsika ny lesona tamin'ny tapany maraina ka dia anohy ny lesona indray arsika amin'ity hariva ity zany hiaraka hivavaka isika zany. Hivavaka tsika iray. Jehovah Andriamanitra iray io mankalaza anao zay midery anao ary mba hanome voninahitra anao. Misaotra iray io raha mbola tafahoana indray zay tafavory amin'izao anio izao. Hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Eny tsy manana fahalalana zay na fahendrena fa miankina tanteraka aminao Andriamanitra iray. Ko mangataka aminao zay Jehovah Tompomaro, aoka ry Andriamanitra ny ositry ny fanainao masina hirotsaka aminay amin'ny fahafenoana ka izy anie no hampianatra anay ny teninao. Ko raha sitraka ao raha eo dia mampianara anay ny teninao amin'ny alalan'ny fanainao masina fa vonikeny ireto vahoakanao. Eny tao anatin'izay fotoana ny sarana izay raha nisy fahotana vitanay na tamin'ny fiteninay na ny fisainanay na fitondratenanay ka tsy ny fanaraka tamin'ny sotraponao ray na mety tamin'ny zavatra nijerenay ny nenonay dia hifonany aminao ray izay mety fahotana vitanay. Mamindrafo aminay ray mamelà ny elokay. Mpanota avokoa izay rehetra tsy manana fahamarinana dia kely asa. Ao anatinay ny fanindrinana no tsara kanefa tsy ny tsara izay sitrakay no ataonay fa ny ratsy izay sitrakay. Ary ny apôstôly Paoly manao hoe iza no nafaka amin'ny tenan'ity fahafatesana ity? Kristy nefa maty ho ahy ka mifona ho ahy eo anatrehan'ilay Andriamanitra iray. Ko mangataka aminao zay Jesosy io, afao zay amin'ny fahalemenay, afao zay amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Mangataka aminao zay Kristy, diovy amin'ny ranao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao zay Jesosy ho afa-keloka. Aoka ny ranao namarina anay Kristy io ka hampiavana anay amin'ny raiziny an-danitra. Ary eo ka ilay fanahinao Andriamanitra iray io no angatahanay hirotsaka aminay amin'ny fahafenoana ka izy no hampianatra anay ny fahamarinanao, hanoratra ny teninao sy eo an-tsainay. Ary izy hitantana anay amin'ny marina rehetra ary ny marina nahafaka anay tsy handevo.
dia eo ampelantananao ray no metrahana ihany koa izao fotoana izao. Aoka ny tompo mba tsy hanana ny satana fahefana izany na dia kely aza fa eo ampelantananao. Fa raha izay eo ampelantananao Andriamanitra dia tsy misy maharombaka. Ka dia mangataka izay Kristy rakofy amin'ny ranao ny fotoana izay ianarana ny teninao, rakofy amin'ny ranao ny tokantranony tsirairay avy, rakofy amin'ny ranao Jesosy ny fahasalaman'ny tsirairay avy, rakofy amin'ny ranao Jesosy ny ainao manjery izay ampiasain'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao ihany koa, mba tsy hanana satana fahefana na dia kely aza. Fa aoka ny ranao andrakotra izany Kristy ka hiaro izany amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra. Dia aoka ray ny fanahy ny voninahitra ao ny toetra aminay. Dia mitenena indray raha io aminay ianao amin'ity tapany arivo ity fa vonikely izay vahoakanao. Ny anaran'i Jesosy ny andratana izany vavaka izany raha hitao natrehanao. Alleloia. Amen. Dia toizantsika raha ny lesona izay efa nataontsika tamin'ny maraina izany mikasika ny amin'ny Jesosy Kristy. Ka eto moa izany ny zavatra namarana antsika azy teo dia izao hoe ny nahatongavan'i Jesosy ho tonga nofo izany. Raha ny zavatra hita izany amin'ilay teny izay niraisintsika izany iverenantsika vakiny lasa misy zava-dehibe ao anatin'io teny io. Misy zava-dehibe loatra izany anatin'ilay teny iverenantsika eo amin'ilay jaune toko voalohany, raisintsika kely ilay jaune toko voalohany. Dia eto izany ny zavatra resahana eto dia ozy izy iverenantsika ilay andininy voalohany. Dia ozy izy tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izany hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izany hoe tao amin'Andriamanitra ilay teny tamin'ny voalohany ary ny teny ozy izy dia Andriamanitra. Maninona ilay teny lazaina fa hoe Andriamanitra satria ilay teny izany momba ny tenan'Andriamanitra. Ilay teny momba ny tenan'Andriamanitra. Izay malazaina anazy hoe lazaina fa Andriamanitra ihany koa. Raha zaho zany manana teny dia momba ny teny ihany koa ny teniko izany. Fa tsy hoe zavatra misaraka amin'ny tenako izany. Izay mahatonga ilay izy hoe ilay teny ary ny teny dia Andriamanitra. Dia hitantsika ihany koa fa ny fanan'Andriamanitra ihany koa ny resahantsika tamin'ny maraina izany dia hoe lazaina ihany koa fa Andriamanitra dia fanahy. Satria nahoana? Andriamanitra dia manana ny fanahiny ihany koa ary ny fanahiny dia ao aminy. Fa tsy hoe ivelan'ny tenany, ao aminy ny fanahiny. Mahalala ny fisainany, ny fieritreretany, ny fikasany. Miasa ho an'Andriamanitra izany izay fanahiny izay. Lazaina fa Andriamanitra ihany koa dia fanahy. Ka rehefa arak'ilay teny teo io, hoe manao hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Dia hozy izy dia tamin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana io zavatra ary izao na dia iray aza. Dia andininy faefatra ambin'ny folo ary ny teny dia tonga nofo. Izany hoe ilay teny tao amin'Andriamanitra io izany ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ao an'ilay tokana avy amin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Ary ny teny izy dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Ny voninahiny dia mendrika ho an'ny voninahitry ny lahatokana avy amin'iray. Izany hoe tonga nofo ilay teny izany. Dia hitantsika ilay izy araka ilay resaka izay niresahantsika tamin'iny maraina iny ao amin'ny Matthieu toko voalohany dia iverenantsika vakina kely ilay izy. Dia hoy izy andininy valo ambin'ny folo. Ary ny nahateran'i Jesosy Kristy dia toy izao rehefa nanaiky mariren'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa raha tsy mbola nivady izy dia hita fa nitoejaza tamin'ny fanahy masina. Nitoejaza tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny izay lehilahy marina sady tsy tahanala baraka azy dia nikasa metraka azy mangina. Fa raha mbola nisaina izy indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny nofo ka nanao hoe ry Josefa zanak'i Davida aza matahotra pakatra ny Maria vadinao fa zaza no akibony dia avy amin'ny fanahy masina. Zaza no akibony izy dia avy amin'ny fanahy masina. Eo zany le izy hoe ny teny ozy izy tonga nofo. Nivoaka tao amin'Andriamanitra zany le teny. Novolavolain'ny fanahy masina zany le teny. Tao akibony Maria dia tonga nofo. Dia raha nanao saritsika tany tamin'ny maraina iny hoe manaova sarina trano tsika zany dia hoe io trano io atao ohatrany hoe Andriamanitra zany ny
ny hevitra le hoe ny dikan'le hoe trano. De raha manao antsika eo anatiny ataontsika eo misy hoe cercle zany na boribory eo anatiny de ataontsika hoe Jesosy Kristy io cercle io zany. De fahatelo farany ataontsika anatin'le boribory asitsika hoe efajoro zany na carré maneho ny fanamasina. De efa nivoaka tao amin'Andriamanitra zany Jesosy Kristy. Namboarina tao kibony Maria. Miala tao amin'le trano zany le boribory, miisaka zany le izy. Miala tao amin'le trano zany le boribory. De ny fanamasina namolavola azy tao akibony Maria zany. De tonga nofo zany le teny. Ka eo mantsy le zavatra teneniko mazava-dehibe an'le izy de verenantsika am'izay leo am'le jaune toko voalohany zany raha tsika kely jaune toko voalohany. Verentsika am'izay le hoe jaune toko voalohany. De inona ny zavatra hitantsika eo am'le andininy fahaefatra amby folo. De hozy izy ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika. Zany hoe i Jesosy Kristy io zany tsy nofo amandra io zany. Niala tany amin'Andriamanitra. Fa nampitoviana tamintsika olombelona zany izy de tonga nofo izy zany fa Jesosy zany tsy nofo amandra. Jesosy zany tsy nofo tahaka atsika. Fa zay hoe ary ny teny ozy izy dia tonga nofo izy izy. De inona ny hevitra an'izany? Ny dikan'izany de zao hoe création zany. Io teny tonga io Jesosy tonga nofo io zany création zany hoe zavaboarin'Andriamanitra zany. Ilay Jesosy tonga nofo. Natao tao kibony Maria zany, zavaboary zany, namboarin'Andriamanitra. Hitantsika mihitsy rehefa nanamboatra Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha rehefa nanao ny lanitra sy ny tany de inona ny zavatra hitantsika? Misy ny mazava de nisy ny mazava. Misy ny maina de nisy ny maina. Misy ny rano ambony sy ny rano ambany de nisy ny rano ambony sy ny rano ambany. Misy anana fihinam-bosy sy hazo manitsambo ihany koa zany de nisy zany. Fa eto zany zavatra nisy de zao fanan'Andriamanitra niasa zany. De zao le teny tonga nofo, le tenin'Andriamanitra io zany de lasa natao nofo iny nampitoviana tamintsika olombelona. De zay mihitsy le teny eny teo ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika. Ary hitanay ny voninahiny de voninahitra mendrika ho an'ny lahatokana avy amin'iray sa ny fety fahasoavana sy fahamarinana. Izay zany no nahatongavan'i Jesosy Kristy tonga nofo nonina tamintsika. Zany hoe création n'Andriamanitra zany ilay Jesosy tonga nofo iny. Zany akory tsy midika manao hoe tamin'io fotoana io Jesosy vao nisy. Satria nahoana? Raha ny hitantsika zany araka izay efa niresantsika tamin'izay maraina zay de zao. Zany hoe Jesosy zany efa nisy zany talohan'ny fotoana io zany. Satria le teny tao amin'Andriamanitra, zany hoe fa tao amin'Andriamanitra foana zany Jesosy hatramin'izay. Tao amin'Andriamanitra zany Jesosy hatramin'izay. Fa ile tenin'Andriamanitra io zany no navoaka zany, no volavolay no tonga olona. Namboarin'Andriamanitra ho tonga olona zany mba hahafahany maninona? Mba hahafahan'Andriamanitra zany maninona? Mifanerasera amintsika olombelona. Fa raha raiso sara ny ohatra nge hoe Andriamanitra amin'ny tenany iny, amin'ny maha-Andriamanitra azy sy ny voninahiny iresaka amintsika olombelona, ho zakatsika ave ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahefany. De inona zavatra nataon'Andriamanitra? Nalefan'Andriamanitra zany ny teniny de nataony tonga nofo. Nonina tamintsika mba hahafahantsika maninona? Mifanerasera zany amin'ny Jesosy Kristy. Satria Jesosy Kristy ihany koa de lazaina fa inona zany? Andriamanitra. Satria ilay lazaina ihany koa Jesosy fa Andriamanitra satria izay mihitsy le teny nivakitsika teo amin'le andininy voalohany eo amin'ny jaune. Inona ny zavatra ny teny teo? Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Zany hoe le teny zany de lazaina koa Andriamanitra zany le teny. Ka raha iny teny Andriamanitra iny na le tenin'Andriamanitra tonga nofo iny zany no mifanerasera amintsika satria tonga olombelona izy de afaka ny fanerasera tamintsika, afaka ny fandray tanana tamintsika, afaka ny fampiresaka tamintsika satria tonga nofo izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mba nofo amandra. Fa hozy izy Andriamanitra de efa naho izy. Ka i Jesosy zay
tonga nofo iny zany dia afaka ny fanerasera tamintsika fa eritreritra fotsiny hoe tamin'i Jesosy tsy nalefa tetỳ tany fa any an-danitra zany Jesosy tao amin'Andriamanitra zany izy. Dia rehefa niresaka tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra, raha ohatra Andriamanitra miseho amin'ny voninahiny sy ny heriny ary ny fahefana, ho zakan'ny olombelona ve zay fahefan'Andriamanitra zay sy ny voninahiny zay? Tsy ho zakan'ny olona mihitsy zay. Fa i Jesosy tonga nofo ity zany dia zao hoe mba hahafahany miresaka amin'ny olombelona. Amin'izy tonga nofo ihany koa dia afaka mahatsapa ny fahalementsika sy ny tsy fahatanterantsika. Ary zany mihitsy ny teneniny any amin'ny epistily any. Izy nge nahita ny fahalementsika niara-ny aina amin'izany satria nofo izy tonga teto amintsika zany. Dia ho jerentsika nge hoe manahoana Andriamanitra any amin'ny voninahiny zany. Ho aijerena ve Andriamanitra? Vitantsika ve no miresaka amin'Andriamanitra amin'izy hoe ao amin'ny voninahiny zany? Dia jerentsika zany ilay izy eo amin'ny Exodosy 20 no raisitsika. Exodosy 20 no raisitsika zany. Dia ny 9:20 sy ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny olona rehetra nandeha nikotrokorana sy ny feon'ny anjomara, ary nahita ny elatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka, ary noho nity izany izy dia torakovitra izy ka nijanona teny lavitra teny. Ino moa zavatra nisy zany? Zavatra nisy teto zany dia zao hoe nasian'Andriamanitra niomana ny zanak'Israely hoe afaka teloana dia iona aminareo ho Jehova. Dia rehefa niomana ny zanak'Israely zany hoe nanamasina ny tenany zany ny zanak'Israely. Fa hoe iona amin'ny zanak'Israely eo amoron'ny tendrombohitra Sinai zany ny Andriamanitra. Rehefa nidina ary Andriamanitra zany iona amin'ny zanak'Israely dia inona ny zavatra nitranga? Io zavatra novakitsika teo zany. Ary ny olona ozy izy rehetra nandre nikotrokorana sy ny feon'ny anjomara, ary nahita ny elatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka, ary noho nahita izany ny olona dia torakovitra izy ka nijanona teny lavitra eny. Zany hoe misy fahefana sy hery lehibe zany io fanatrehan'ny Andriamanitra io, tsy aizakaina zany izy io. Dia hozy ny olona tamin'ny Mosesy 9:20, aoka ihany ianao no hiteny aminay dia hiaino izay, fa aza Andriamanitra no miteny aminay fa nirao maty izahay. Zany hoe tsy zakany zareo zany le fanatrehan'Andriamanitra zany. Tsy zakazakaina zany. Nefa eto Jesosy zany tonga nofo naninona? Niresaka tamintsika zany. Niresaka tamin'ny olona zay velona tamin'izany vanim-potoana nahatongavan'i Jesosy izany. Ka io voninahitr'Andriamanitra io dia voninahitry Kristy ihany koa io zany. Io voninahitr'Andriamanitra io dia voninahitry Kristy ihany koa satria Kristy dia ao amin'Andriamanitra. Dia raha mijeritsika zany hoe ahoana ary nataon'i Jesosy zany ary tamin'izy rehefa izy tonga nofo iny, dia izao ny voalazany aty amin'ny Filipianina 2:2. Raisika kely eo amin'ny Filipianina 2:2. Filipianina 2:2 dia ny 5 ka hatramin'ny 11. Filipianina 2:2 any amin'ny epistily indray zany tsika eto. Filipianina 2:2 dia ny 5. Filipianina 2:2 dia ny 5. Vakitsika manomboka amin'ny 5 io zany ka hatramin'ny 5 ka hatramin'ny 7 no vakitsika zany. 5 ka hatramin'ny 7. Dia ahoana ozy izy? Aoka ho aminareo izao saina izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra nofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Eto zany dia teneny mihitsy hoe nanana ny endrik'Andriamanitra Jesosy Kristy. Ahoana izy? Aoka ho aminareo izao saina izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fikirana mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'akan'ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona.
Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Inona ny zavatra nisy zany? Aoka izy eo aminareo zao saina zao zay tao amin'i Jesosy Kristy ihany koa, izay nanana ny endrik'Andriamanitra ozy izy dia tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra fa nofohaniny ny tenany tamin'nakany ny endriky ny mpanompo. Iny nofohanana io zany? Le endrika mahandriamanitra azy nofohanana. Io voninahitra sy ny fahefany lehibe io zany nesorina zany. Satria ahoana moa no ahafahany mifanerasera amintsika raha amin'io fahefana lehibe io izy niona amintsika, tsy ho zakantsika velively. Ka io zany mba mahatalantrona sy mahagaga ho an'le olona zany zay milaza manao hoe za nahitan'i Jesosy, dia niresaka tamin'i Jesosy dia nandroso tao an-tranoko izy, dia niteny an'i Jesosy hoe avy Jesosy ary sakafo sy kihinana sakafo izy Jesosy dia hoe lasopy. Tena mety amiko zany fa tena mangatsitsika koa ny andro soka. Dia nihinana lasopy izy niaraka tamin'i Jesosy tao. Tsara ve le lasopy? Fa hainao zany raha Jesosy eo amin'ny voninahiny zany na Andriamanitra eo amin'ny voninahiny zany dia zao tsy afaka ianao hiresaka ohatrany hoe zasy ianao miresaka zao zany, tsy afaka ianao satria hafa zany le voninahitry Kristy any an-danitra na ny voninahitr'Andriamanitra. Hafa zany zay. Tsy azonao jerena zany fa vao mijery ianao dia torany ianao, safotra ianao. Fa Jesosy Kristy tonga nofo iny dia nesorina zany zay fahefany lehibe zay sy voninahitra izay mba ahafahany mifanerasera tamintsika, satria zay mihitsy le zavatra niteneniny teo hoe na dia nanana ny endrik'Andriamanitra zay izy dia tsy nataony zavatra nofikirana mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofohanany ny tenany tamin'nakany ny endriky ny mpanompo sy ny natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Naka ny endriky ny mpanompo izy dia nakany ihany koa ny fitoviana tamin'ny olona. Ahoana moa endriky ny mpanompo azy? Jesosy ange zavatra zay raha mijery Jesosy ny olona zany mieritreritra Jesosy zavatra bogosy be Jesosy, olona mety nanan-karena Jesosy. Hoanao ny akanjon'i Jesosy? Ahoana moa ny fomba fiteny gasy zay? Mikata ve Jesosy? Manao akanjo le mianjaika be reny? Fa Jesosy ange mahantra. Jesosy tsy nanana trano ny toerany. Jesosy eny ambanin'ny hazo ny matory. Eny an-tsary Jesosy ny matory miaraka amin'ireo mpianany. Fa zay mihitsy ny teneniny ny zanak'olona ozy izy dia na ny asiany trano asiany lohany ary ozy izy dia tsy misy ozy izy. Ny akoho manana ny akaniny ozy izy. Ny ambodio ozy izy manana ny lavaka idirany. Fa ny zanak'olona na ny asiany lohany azy dia manina tsy misy. Matory eny an-tsary Jesosy miaraka amin'ny mpianany, jerentsika izany. Ka Jesosy nanana trano atitreto anatin'ny Baiboly rehefa mijery ianao. Tsy misy trano zany fa dia na izy miantrano any aman'olona na izy eny an-tsany matory dia ny tena fahatantsika dia hoe ny Getsemane. Io ny akaikin'ny Jerosalema rehefa miakatra eny Jerosalema dia eny matory Jesosy. Zay le hoe endriky ny mpanompo. Ny mpanompo ke ny matory any velany. Ny mpanompo ary mbola manana trano kely toerany ihany. Zay ny toerana anisan'ny Kristy zany hoe naka ny endriky ny mpanompo tonga tahaka ny olona mihitsy zany i Kristy. Dia inona ny zavatra teny ka izay toerana nalain'i Jesosy zay zany hoe nanetry teny izy ho tonga nanaisitra an'izay voninahiny amin'ny Mahandriamanitra zay. Nanetry teny izy ho tonga olona. Nanetry teny izy ho tonga mpanompo. Nanetry teny izy hatramin'ny fahafatesana ozy izy. Eny, hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Ka izay fanolora tenan'i Kristy zay sy izay fanesorany voninahitra izay nanesorany voninahitra tao aminy zay sy nanetry tena hatramin'ny fahafatesana zay nanandratana vao maika nanandratan'Andriamanitra anazy zany zay. Dia ahoana izy le teny eo amin'ny andinin'ny 9. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony no ny anarana rehetra. Koa izany ozy izy no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony no ny anarana rehetra. Mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra, na any an-danitra, na etỳ an-tany, na any ambanin'ny tany, sy aneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo
voninahitry ny ray. Jesosy Kristy no tompo voninahitry ny ray. Amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra. Ny anaran'i Kristy no amboniny anarana rehetra. Raha miakohoka zany ianao eo anatrehany ray, amin'ny anaran'i Jesosy no akohofanao io zany. Amin'ny anaran'i Jesosy no akohofan'ny lohalika rehetra hozy izy. Dia nitohizany ihany ilay izy teo. Sy anaken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo voninahitry ny ray hozy izy. Dia io koa misy tenin'Andriamanitra koa izay milaza ao amin'ny Jaona 4:4 raha tsy kely. Jaona 4:4 dia ahoana izy? Satria hoe ny lela rehetra dia ka naiky fa Jesosy Kristy no tompo voninahitry ny ray hozy izy. Ary amin'ny alalan'i Kristy no andolian'ny lohalika rehetra. Dia jereo leo amin'ny Jaona 4:4 dia ino no teneniny eo amin'ilay 5. Zao no teneniny eo amin'ilay 5. Hoy Jesosy taminy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Miresaka zany tsika ny amin'ny Kristy fa hatramin'ny marinana tsika niresaka amin'izay zany. Dia izao zany miditra lalina kokoa hatrany zany tsika izao. Dia izao ny zavatra anankiray zany dia izao hoe izao no lalana sy fahamarinana ho Kristy, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ianao zany raha mieritreritra ho any amin'Andriamanitra ray, isaoty ianao atao hoe Kristy zany ny tamboho. Dia isaoty tamboho zany ianao fa tsy miditra amin'ny varavaran'io tamboho io. Dia mieritreritra ve ianao hoe tonga any amin'ny ray ianao? Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Kristy ny varavarana amin'ny tsofoko ao zany, tsy misy. Dia miverina zany eto. Eto soratra masina ho ihany diniana eto. Mampafantatra antsika ny amin'ny Kristy, ny amin'ny faminaniana. Dia niresaka kely tsika tamin'ny maraina niresaka tsika tamin'ny resaka hoe fiangonana musulman. Hoe ny musulman dia miteny hoe tsy zanak'Andriamanitra Kristy. Ao anatin'ny Coran izy miteny hoe mpaminany ny olona zany azy. Hitantsika nefa fa zao zanak'Andriamanitra tokoa Kristy. Ary nivoaka avy tao amin'ny ray Kristy. Tsy vitan'izay fa mbola nitenen'ny soratra masina hitantsika teto fa zao hoe Kristy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalan'i Kristy. Raha ny fampianaran'ny zareo musulman zany, raha ny fampianaran'ny zareo musulman dia milaza manambara manao hoe Allah est le seul Dieu hozy izy. Et Mahomet son prophète hozy izy. Allah hozy izy no Andriamanitra ary Mahomet hozy izy no mpaminaniny. Amin'izareo zany manaiky izy fa mpaminany Jesosy, fa ny zavatra teneny dia zao Mahomet tena mbola mpaminany lehibe lavitra no Jesosy Kristy. Ary ny zavatra misy zareo tsy mino hoe zanak'Andriamanitra i Kristy. Eto nefa ny soratra masina miteny hoe Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Ny soratra masina zany tsy miteny mihitsy manao hoe Mahomet no lalana mankany amin'ny ray, fa Jesosy Kristy. Satria Jesosy Kristy zany le tenin'Andriamanitra, le zanak'Andriamanitra, le tonga nofo nonona tamintsika. Ka raha tsika zany dia zao niza ninona fiangonana misy atsika zany, na mitenitsika hoe musulman, na miteny ohatra hoe mivavaka amin'ireo zareo bouddhiste reo zany, nareo hindouiste reo zany, na karazam-pinoana hafa maro samihafa, satria misy fivavahana be dia be manerana an'izao tontolo izao zany. Satria miresaka ny zavatra fantatsika ihany zany fa betsaka ny zavatra misy. Fa niza zany fiangonana ka tsy mino an'izany hoe Kristy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ka tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalan'i Kristy irery ihany, dia tsy tongany izy. Tsy tongany izy. Zay zany le izy. Andriamanitra ankeny no aoka ny lela rehetra hozy izy. Anaiky ny voninahitra Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra. Ary eo ka ny lohalika lery andohalika eo anatrehany hozy izy.
ka raha fa tsy manaiky an'izay zany tsika tsy afaka makany ami'ray zany tsika. Ny zavatra nisy zany de ty zavatra zay nyresantsika zany de zao hoe alohan'ny nahatongavan'ny Kristy ho tonga nofo de efa nisy Kristy efa nisy. Izay no mahatonga an' Jesosy milaza ao anatin'ny soratra masina rehefa niresaka tamin'ireo fariseo sy mpanorad-dalàna izy, niresaka tamin'ireo jiosy teo amin'ny tempolo izy, de hozy izy Jesosy nanao hoe avant qu'Abraham fût j'existe hozy izy. Mbola tsy ary Abrahama hozy izy de manino efa nisy hozy izy. Jesosy ange no niteny an'izany de hozy izy reto jiosy nanao ianao ara mbola tsy dimapolo taona akory ka lazainao fa ianao zany efa nisy talohan'ny Abrahama. Mbola tsy ary Abrahama de efa nisy hozy izy. Mbola tsy ary Abrahama de efa nisy. Inona ny hevitra zany? Nefa Jesosy ny période nahatongavan'i Jesosy tamin'ny période inona? Période nahatongavan'i Jesosy ange efa millénaire millénaire maro taty aorinan'ny Abrahama. Zany hoe efa arivo taona maromaro taty aorinan'ny Abrahama zany no nahatongavan'i Jesosy. De nefa Jesosy miteny mbola tsy ary Abrahama de efa nisy hozy izy Jesosy Kristy. Teny Jesosy ihany koa no miteny manao hoe zay mino hozy izy de tsy ho tsaraina, fa zay tsy mino kosa hozy izy de manina efa voatsara izy hozy izy. Re mino an Kristy zany ianao de tsy tsaraina ianao, fa rehefa tsy mino ianao de efa voatsara ianao, fa vita sady ny fitsarananao zany raha vao tsy mino ianao. Rehefa tsy mino le tenin'Andriamanitra zany de tsy, satria io ihany ny lalana makany amin'izy, io ihany ny lalana makany amin'ray zany. De fantany napetraka ary ty par rapport amin'izay zavatra hitantsika izay zany de zao hoe satria fantatsika hoe Kristy de mivoaka avy tao amin'Andriamanitra zany, tonga nofo Kristy. Ary fantatsika fa Andriamanitra de manino? Manana ny falahany ihany koa Andriamanitra. De ny fantany napetraka de ty hoe firy ary zany no Andriamanitra. Firy. Ray ve Andriamanitra, sa roa, sa telo. Satria hitantsika teo nyresaka tsika hoe ary ny teny de Andriamanitra. Hitantsika ihany koa de hoe Andriamanitra de fanahy. De firy an'Andriamanitra, telo ve Andriamanitra sa anankiray zany? De nampianarana antsika hatramin'izay zany de zao hoe tany amin'ny eglizy de nampianarana antsika le hoe trinité. Le trinité de hoe Andriamanitra telo zay iray. Fa tsisy Andriamanitra telo zay iray zany. Diso zany. Fa Andriamanitra de tokana ihany. Ny tenin'Andriamanitra no miteny an'izany fa tsy za. Ny tenin'Andriamanitra no miteny an'izay. Hozy inona koa zany fa diso zany. De za tsy teny hoe inona fa anamarina koa azy de zao soratra masina ihany no angatsika amin'izay. Andriamanitra de iray ihany fa tsy anankitelo. Fa Andriamanitra de tokana fa inona? Manana ny fanahiny izy, manana ny teniny izy ao aminy. De jerentsika nge ny tenin'Andriamanitra milaza zany amin'ny Jaona ihany tsika, Jaona 7:20. Jaona 7:7 Tsy za no miteny hoe tokan'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra no milaza an'izay. De zao no teneniny eto. Ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao, izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay fanindranao. Ao nozy izy ny soratra masina. Izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay fanindranao. Ny atao hoe fiainana mandrakizay hozy izy dia ny fahafantarana n'Andriamanitra tokana sy Jesosy Kristy izay nirahana. Firy le Andriamanitra ny teneny teo? Andriamanitra tokana hozy izy. Tsy niteny izy hoe Andriamanitra telo. De donc le filazantsika zany hoe Andriamanitra telo zay iray zany. Tsy Andriamanitra telo zay iray zany. Fa tokan'Andriamanitra. Fa manana ny teniny izy, de Jesosy Kristy manana ny fanahiny izy. De io le hoe fanahy masina. Fa araka ny efa niresantsika teo de zao hoe le teniny io de nivoaka taiza? Nivoaka tao amin'Andriamanitra io, nambarany mpaminany. De ato amin'ny Jaona 5:20 izy miteny an'izay. Kasika eo ihany tsika eo akaiky eo zany, Jaona 5:20 de ny andininy 7:20. Jaona
20 dia ny 9 eo no manambara hoe nivoaka avy tao amin'ny ray Jesosy ozy izy. Anivakitsika 20 ka hatramin'ny faraky amin'ny 30 dia zao no 17 ka hatramin'ny faraky amin'ny 30 azafady. Dia hoy izy fa ny ray ty ianareo satria ianareo efa ty ahy ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray aho. Eto Jesosy dia miteny nivoaka avy tamin'ny ray aho. Zay le hoe le teniny tao aminy. Zay moa Andriamanitra dia tokana fa Kristy nivoaka avy tao aminy. Andriamanitra tokana fa tsy telo. Dia veritsika ilay izy fa ny ray dia ty ianareo satria ianareo efa ty ahy ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray aho. Eny nivoaka avy tamin'ny ray aho ka tonga tamin'izao tontolo izao ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho akany amin'ny ray. Zany hoe Jesosy iny zany rehefa nanino izy ty rehefa nivoaka avy tao amin'ny ray dia nanao tonga nofo izy. Nanao ny asa zay nampanaoviny ray azy teto amin'ity tany ity zany. Rehefa vitan'i Jesosy ary zany ny asa zay nataony teto amin'ity tany ity dia nanao fatatsika efa maty Jesosy 3 andro sy 3 alina tao kibon'ny tany ary nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo. Dia rehefa avy eo izy niakatra any an-danitra nipetraka eo ankavanan'ny ray. Rehefa vitan'i Jesosy zany ny asa nataony teto tany dia niakatra any an-danitra zany Kristy. Izay no mahatonga le teny teo manambara manao hoe eny nivoaka avy tamin'ny ray aho ka tonga amin'izao tontolo izao ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho ka hakany amin'ny ray. Zany hoe rehefa vita zany ny zavatra izay nataon'le teny teto amin'ity tany ity dia zao miverina makany amin'ny ray indray zany le teny rehefa avy eo zany. Dia toizantsika ihany le vaky teny. Ahoana no mbola toizany an'le vaky teny eo? Hoy ny mpianany, indro milaza tsotra ianao ankehitriny fa tsy manao fanoharana akory. Ankehitriny dia fantatra hoe fa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mitady olona anontany ianao. Izany no inonay fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ianao. Jesosy namaly azy hoe mindro va ianareo ankehitriny? Mindro va ianareo ankehitriny izy izy? Ireo mpianatra zany nino fa avy amin'ny ray Jesosy Kristy. Ka io Jesosy le nivoaka avy tao amin'ny ray io neny. Zay eo mantsy ny zavatra nresahantsika teo dia zao hoe firin'Andriamanitra dia hoe tokan'Andriamanitra. Fa Jesosy dia nivoaka avy tao amin'ny ray. Dia rehefa nivoaka izy nanao ny asany dia niverina anakao amin'ny ray izy. Ny mpianatra koa dia nino izany araka le voalaza teo. Nino izany koa ny mpianatra fa nivoaka avy tao amin'ny ray Jesosy. Isika nefa milaza isika fa mpianatra Jesosy. Milaza koa isika fa mpianatra ny apôstôly satria niaina tamin'ny fampianaran'ny apôstôly ihany koa isika. Ka raha ohatra zany isika tsy mino an'izany dia foana ange zany ny finoantsika. Zay ny voalaza ny soratra masina ko tsy afaka miala amin'izany isika. Aoka isika tsy hanamafy ny fontsika zany. Dia zay ny hitantsika hoe tokan'Andriamanitra zany fa tsy telo. Ary zay no amin'ilay hoe Kristy nivoaka avy tamin'ny ray io zany nonona tamintsika. Dia rehefa avy eo izy niverina anakany amin'ny ray. Izay no mahatonga an'i Jesosy milaza. Raha isika raha tia amin'ny Jaona 10 indray tsika eo akaiky eo ihany. Jaona 10 ho jerentsika kely dia inona ny teneny eo amin'ny 7. Raha isika kely Jaona 10 ny 30. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Izaho sy ny ray ozy izy Jesosy dia iray ihany. Amin'ny mahatenin'Andriamanitra ny Kristy dia iray amin'Andriamanitra izy. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Satria Kristy dia ao amin'Andriamanitra. Jaona 4:12 eo ihany tsika eo amin'ny Jaona ihany tsika. Jaona 4:12 ny 12. Dia inona indray ny teneniny eo? Jaona 4:12. Mino ahy fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko. Raha tsy izany dia minoy ahy noho ny asa ihany aza. Jesosy mihitsy zany miteny antsika mino ahy ozy izy. Tsy izany no miteny amintsika hoe minoa ny Kristy fa Kristy no miteny antsika eto. Mino ahy fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko. Fa raha tsy izany dia minoy ahy noho ny asa ihany aza. Hoy Jesosy.
mino ay no niasa ihany aza. Jesosy teo amiray. Tsika moa nyresaka n'le resaka hoe i Abrahama teo hoe mbola tsy ary Abrahama ozy izy Jesosy de efa ary. Nefa efa arivo taona mahery ny elanelan'ny Jesosy sy Abrahama. Jerentsika kely zay aloha de mbola tadiditsika manjary sao de nitenenina fotsiny teto aizako misy an'izany ozy izy ny sasany. Jaona toko fahavalo jerentsika amin'ny jaona indray tsika. Jaona toko fahavalo andininy valo amby dimapolo. Vakitsika mihitsy manomboka eo amin'ny andininy fahatelo amby dimapolo. Vakitsika ny andininy fahatelo amby dimapolo. Vakitsika kely. Moa ianao va lehibe noho i Abrahama rainay zay efa maty. Sady efa maty koa ny mpaminany. Manao iza moa ianao? Jesosy namaly hoe raha mankalaza ny tenako dia tsinotsinona ny lazako. Ny raiko izay ataonareo fa Andriamanitrareo izy no mankalaza ahy. Tsy fantatrareo izy fa izao no mahalala azy. Ary raha hoy izao tsy fantatro izy dia mba mpandainga tahaka anareo koa aho. Nefa mahalala azy aho ka mitandrina ny teniny ozy izy. Nefa mahalala azy aho ka mitandrina ny teniny. De toy izany. Ravoravo Abrahama rainareo ahita ny androko ary nahita izy ka faly. Ravoravo izy Abrahama rainareo nahita ny androko ary nahita izy ka faly. Andininy fafito amby dimapolo. De hoy ny Jiosy taminy, tsy mbola 10 taona akory ianao ka de efa nahita ny Abrahama va? Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fony tsy mbola ary Abrahama de izy aho. Lazaiko aminareo marina tokoa fony tsy mbola ary Abrahama de izy aho. Naheno an'izay ny Jiosy de tezitra dia naka vato hitoraka azy ny olona fa Jesosy nierika niala teo mikanjan'ny tempolo. Tsy zakan'ny olona zany fahamarinana zany. Normal bingy ny Jiosy na am'izao koa raha tsy tian'i Jesosy. Jiosy am'izao tsy tian'i Jesosy mihitsy, mahalany mihitsy zany. Raha tsy hoe Jiosy kristianina anga izy fa raha Jiosy am'izao fotsiny hoe tsy kristianina tsy tian'i Jesosy zany izy. Tsy tian'i Jesosy zany izy. Fa indrindra moa dia zao hoe mba ho tonga fibebahana ny olona rehetra zany. Dia toizantsika ihany le fanazavana zany. Manahoana ary niendrika Jesosy any amin'ny testamenta taloha tao. Hitantsika Andriamanitra niseho tamin'ny zanak'Israely amin'ny kery sy ny voninahitra lehibe izay tsy hajerena no mijery azy. Natahotra sy nangovotra ny zanak'Israely. Ozy izy Jesosy teo nanao hoe nivoaka avy tao amin'ray aho. Tonga teto amin'izao tontolo izao ary verina any amin'ray aho izy izy. Fantatsika fa rehefa maty Jesosy Kristy dia naninona? Tsangana tamin'ny maty izy, niakatra any an-danitra, mipetraka eo kavanan'indray. Jesosy niakatra any an-danitra iny ary, amin'ny fomba ahoana indray niendrika ny akaran'i Jesosy any an-danitra iny. Moa ve niendriny izy le olombelona teto iny ihany no tonga any an-danitra sa niova endrika izy rehefa tonga any an-danitra? Dia hijeritsika raha ny Baiboly zany no resahana dia zao hoe voalohany indrindra aloha zany dia zao hoe Jesosy Kristy nitsangana amin'ny maty dia maneho inona zany zay fitsanganan'i Kristy amin'ny maty zay voalohany indrindra? Maneho hoe misy fitsanganana amin'ny maty. Zany hoe misy zany io fitsanganana amin'ny maty io. Ary io zany tena io zany tena fotom-pinoana kristianina ngeza be io. Raha ohatra zany ka tsy mitsangana ny maty dia foana ny finoantsika zany. Fa zao i Kristy no voaloham-bokatra amin'izay fitsanganana amin'ny maty zay. Ka rehefa mitsangana amin'ny maty ny olona, manahoana ny endrika Kristy zany? Moa ve le endriny teo alohany nitsanganana? Niova endrika zany Kristy, tsy maintsy niova endrika zany Kristy. Mitafy lenina, mitafy le tsy fahalovana zany Kristy. Jerentsika inge aty amin'ny Korôtianina voalohany toko 5:10 izy miteny an'izay. Korôtianina voalohany toko 5:10. Vakitsika mihitsy manomboka amin'ny andininy 7:20 dia zao no teneniny andininy 7:20. Ny olona voalohany avy amin'ny tany dia tany. Miresaka ny Adama zany izy eto. Satria ny olona voalohany namboarin'Andriamanitra dia i Adama. Ny olona voalohany avy amin'ny tany dia tany. Ny olona faharoa dia avy any an-danitra ozy izy. Izy io avy any an-danitra io, Jesosy Kristy io resahana eo. Veritsika tsara izy. Ny olona voalohany avy amin'ny tany dia tany. Ny olona faharoa dia avy any an-danitra ozy izy, Jesosy Kristy no resahana. Izay amin'ny tany dia tahaka ilay amin'ny tany. Zany hoe hafa zany ny endriky ny eto an-tany ary hafa ny endriky ny any an-danitra. Toizantsika ilay teny.
izay avy amin'ny tany dia tahaka ilay endriky ny tany, ary izay avy any an-danitra dia tahaka ilay any an-danitra. Ary toy ny itondrantsika ny endriky ny tany no itondrantsika ny endriky ilay any an-danitra koa. Izany hoe tsika zany rehefa eto tany dia mitondra ny endriky ny eto tany, fa rehefa tonga any an-danitra koa tsika dia mitondra ny endriky n'iny, mitondra ny endriky ny any an-danitra ihany koa zany tsika rehefa tonga any an-danitra any. Dia 150 dia ahoana izy izy? Fa izao no lazaiko ry ralahy, ny nofo aman-drà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Itsika amin'ny endriky ny tany ity dia mitafy inona tsika? Mitafy nofo aman-drà tsika. Kristy avy any an-danitra rehefa tonga teto tany dia nanao notafiana nofo aman-drà Kristy, mitovy amintsika olombelona. Nesorina zany le endrika amin'ny maha Kristy azy tany an-danitra. Ka hoy izy, fa izao no lazaiko ry ralahy, ny nofo aman-drà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana no ny akahan'ny Kristy verina indray any amin'Andriamanitra amin'ilay fanjakan'Andriamanitra, raha ohatra ka io endriky ny nofo io no entiny ihany? Dia ahoana izy? Fa izao no lazaiko ry ralahy, ny nofo aman-drà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Dia eo amin'ny 7:15 dia izao no teneny amin'ny 7:15, fa ity mety loha ity dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Zany hoe ny endriky ny any an-danitra zany dia zao tsy misy fahafatesana zany any, tsy mitafy fahalovana zany ny endriky ny any an-danitra. Ka Kristy zany rehefa nitsangana tamin'ny maty dia zao miakatra any an-danitra izy, mitafy ny tsy fahalovana izy, mitafy ny endriky ny any an-danitra izy, ary naverin'Andriamanitra tamin'ilay voninahiny izay nananany fitoviana tamin'Andriamanitra. Dia ijerisika any amin'ny testamenta vaovao dia amin'ny apokalipsy indrindra indrindra, rehefa niseho Jesosy any an-danitra no miseho zany, Jesosy ao amin'ny voninahiny zany no miseho. Dia ahoana ny fisehon'ny Jesosy eo amin'ny voninahiny io? Apokalipsy 1:13 no jerentsika. Apokalipsy 1:13 sy ny 17. Ka hatramin'ny 17 azafady dia vakitsika le teny. Vakitsika manoko ny 12. Nahita fahitana zany Jaune eto. Dia Jesosy eo amin'ny voninahiny io hitan'ny Jaune io. Dia nitodika aho izaho ilay feo niteny tamiko. Koa rehefa nitodika aho dia nahita fanaovan-jiro volamena 7, ary teo vony fanaovan-jiro dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lavatra ny tongony, sady ny sikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany. Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy, dia tahaka ny oram-panala, ary ny masony tahaka ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varahana manganoano, ohatra ilay voadio teo amin'ny fandrendrena iny, ary ny feony toy ny firondroan'ny ranobe, ary ny tanakitana 7 teny an-tanany izy, tanakavanana izy, ary ny sabatra maranitra roa lela ny voaka avy teo am-bavany, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny. Ary nahita azy aho dia laviny akohoka maty, tahaka ny maty teo ny lohan'ny tongony. Fa izy nanendry ahy tamin'ny tanana ankavanana ka nanao hoe aza matahotra, izao ny voalohany sy ny farany. Aza matahotra, izao ny voalohany sy ny farany. Rehefa nahita ny fahitanany amin'ny Kristy io Jaune, ahoana izy teo? Ny masony tahaka ny lelafo, ny volony izy tahaka ny ahoana izy teo? Averiko tsara ilay izy. 17. Ny akanjo lavatra ny tongony izy, sady ny sikina fisikinam-bolamena teny amin'ny tratrany, ary ny lohany dia sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsiny, dia tahaka ny oram-panala, ary ny masony tahaka ny lelafo, ny tongony tahaka ny varahana manganoano, ohatra ilay voadio teo amin'ny fandrendrena iny, ary ny feony dia ny feony toy ny firondroan'ny ranobe. Inonareo reny ho an'izay efa tany amoron-dranomasina ho mahita an'izy zany, maheno an'ilay vagina ranomasina iny, menjery iny amin'ny mbola maraina maraina iny zany ianao mbola mangina be. Paf! Enonao mihitsy tahaka ny firondroan'ny ranobe izy. Na rehefa mitopatopa ny onja rehefa tsofin'ny rivotra iny, enonao mihitsy ny fitrapoka ny onja iny zany. Ny feony izy toy ny firondroan'ny ranobe,
Ary nitanakitana fiteny tany akavana izy ary nisy sabatra maranitra roa lela nivoaka avy teo mivavany zany ny endrika nahitanan'i Kristy. Ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny. Iza ny mahajery an'io masoandro io rehefa tena mipoaka be io masoandro io. Mizangy mamijery an'io mba niezaka nijery tamin'ny mbola kely moa dia mamijery an'ireny io mamijery dia kirina mafy ilay masoandro. Dia hitanao le manina fa manjambena amin'izay ianao rehefa avy eo. Manjambena ianao. Dia ohatr'izany mihitsy. Manjambeny jaune nahitan'i Jesosy, tsy zakany ny nahita izy. Dia inona ny zavatra inona ny tranga ny 7:12 ary raha nahita azy ao dia lavy ny akohaka tahaka ny maty teo alohan'ny tongony. Ny akohaka tahaka ny maty teo alohan'ny tongony jaune. Dia raha tsy Jesosy no nanome hery azy, tsy tafarina teo jaune. Jesosy no nikitika azy. Nanome hery azy hoe aza matahotra izay vao tafariny jaune fa tsy zakany ny anjerany akohaka. Iza ny sa hoe Jesosy tonga tato amiko dia ianao tsy ny akohaka akory ianao, tsy ny anjera akory ianao. Fa mba Jesosy iza loatra zao Jesosy hitanao tao zao zany. Ka mbola iresaka tsara mikasika an'izay zavatra zay mantsy zany tsika mbola iresaka an'izay tsika. Fa zay zany Jesosy rehefa niverina tao amin'ny voninahiny zany Jesosy dia io no nahitanan'i Jesosy Kristy zany rehefa niverina tao amin'ny voninahiny Jesosy. Kanefa io endrika Jesosy io ao amin'ny voninahiny io dia efa hita ihany koa izy io tany amin'ny testamenta taloha. Raha mijery zany tsika any amin'ny testamenta taloha dia efa hitantsika ihany koa zany Kristy any amin'ny voninahiny ao amin'ny testamenta taloha amin'io endrika nahitany jaune azy io aty amin'ny testamenta vaovao. Andehantsika ny Daniel 10. Daniel 10 hitantsika an'izay. Daniel 10 dia mitovy amin'io endrika nahitany jaune azy io mihitsy nahitany Daniel. Fa Daniel zany koa dia zao efa taonjato maro lasa tany alohan'i Jesosy Kristy nisy an'i Daniel. Dia jerentsika ihany koa zany ato. Daniel 10 ny 2 ka hatramin'ny 7 dia mitovy amin'ny endrika nahitany jaune zany an Jesosy no nahitany Daniel mpaminany ihany koa an Jesosy Kristy. Nefa ity mbola any amin'ny testamenta taloha ny resahany eto. Dia io endrika Kristy hitantsika any amin'ny apokalipsy io mihitsy zany no hita ato amin'ny Daniel 2 ka hatramin'ny 7. Tamin'izany andro zany izao Daniel dia nisaona roa tokom-bolana mipaka. Tsy ninanam-pia sady tsy nanendrena na divay ny vavako. Ary tsy niositra dilo ilo akory aho mba ara-pahatapitry ny roa tokom-bolana mipaka. Ary tamin'ny andro 420 tamin'ny volana voalohany, raha teo amoron'ny ony lehibe aho, idekela izany, dia nanompo ny masoko aho ka nijery. Ary indro nisy lehilahy iray mitafy rongony fotsy ka tena volamena avy any Ofaza no nisikinany. Tahaka ny krisolita ny tenany, ary tahaka ny elatra ny tarehiny, ary tahaka ny fanilo mirehitra ny masony. Ary mivolombarahana manganoano ny sandriny sy ny tongony, ary ny feony dia tahaka ny feony olona maro be. Ary izao Daniel ihany no nahita ny fahitana, fa ny olona izay teo amiko kosa tsy mba nahita izany, fa torakovitra indrindra izy ka nandositra ny hery. Ary dia nilaozana ho irery aho, ary nahita izany fahitana lehibe izany. Dia tsy nisy hery tafajanona tato amiko, fa ny asimba ny valoarika ny tarehiko, ary tsy nisy hery intsony tamiko. Nefa nandre ny teniny ihany aho, ary noho nandre izany aho dia reniky ny torimaso ny ankohaka tamin'ny tany. Ny zavatra hitan'ny jaune zany sy hitan'ny Daniel dia tena mitovy. Ary izy tahaka ny feony kotrokotroky ny rano be izy ny feony. Ato izy ohatrany hoe olona maro be. Ary izy varahana mangano any ny tongony. Ato ny sandriny sy ny tongony izy tahaka ny varahana mangano any. Ny masony tahaka ny lehilahy dia ato lazainy fa ato izy mitovy amin'ny fanilo mirehitra afo izy ny masony. Ny akanjo fotsy, ny volon'ondry tahaka ny oram-panala. Dia rehefa nahita an'io i Daniel tahaka ny jaune nahita anazy, dia ny akohaka tamin'ny tany karapoka koa jaune, tsy zakany. Zany hoe kely ery izy 5. 5 dia ozy izy etapany 2 dia ny asimba ny valoarika ny tarehiko ary tsy nisy hery intsony tamiko. Nalemy ohatran'ny ravin-taratasy. 5. Nefa nandre ny teniny ihany aho, fa noho nandre izany aho dia reniko ny torimaso ny akohaka tamin'ny tany. Izy nalemy ohatran'ny ravin-taratasy iny dia nikarapoko. Safotra tao. Dia ohatr'izay koa nahazo an'ny jaune. Mpaminany roa lehibe reto voalaza reto, Daniel mpaminany, jaune mpaminany. Taonjato maro ny elanelana nisy azy ireo.
nefa nanahoana rehefa niverina tao amin'ny voninahiny Jesosy niakatra any an-danitra nipetraka eo kavanany iray izy tao amin'ny voninahiny io no nanome ny faminaniana tamin'ny Jaona ny amin'ny boky ny Apokalipsy nisehony izy eo amin'ny voninahiny zany io miresaka amin'ny Jaona io hitan'ny Jaona tsy zakany Jaona ny anjery Jaona karapoka hitantsika koa nefa tanjato maro taty aloha rehefa niseho tamin'ny Daniela mpaminany Jesosy dia nanahoana Jesosy eo amin'ny voninahiny zany io hitan'ny Jaona io koa Jesosy eo amin'ny voninahiny io hitany io zany hoe rehefa hitantsika tany amin'ny Jaona zany efa tafaverina teo amin'ny voninahiny zany Jesosy Kristy hitantsika eo amin'ny Jaona io zany tafaverina amin'ny voninahiny zany Jesosy Kristy le hitantsika tao amin'ny Jaona izany ka tapitra ny fotoanantsika tamin'ity an'ity tsy afaka hanondra antsika amin'ny herintsika mamarana an'izay resaka zay zany tsy hoe mamarana moa zany fa manohy izay resaka zay zany mikasika ny hoe ny amin'iny Jesosy Kristy iny iza marina moa Jesosy Kristy ahoana ny endriky Jesosy Kristy tamin'izy tany an-danitra ahoana zany endriky Jesosy eo amin'ny voninahiny zany ahoana ny endriky Jesosy izy tonga nofo nanaisitra n'le voninahiny ahoana indray ny endriky Jesosy rehefa niverina indray izy nakany amin'iray nandray an'io voninahiny io zany dia hitantsika ihany koa le fisehony hoe ahoana namola volan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy ho tonga nofo tamin'ny alalan'ny fanahy masina ny zavatra nyresantsika teto ihany koa dia hoe firy no Andriamanitra tokana ihany no Andriamanitra fa tsy hoe telo ao no misy milaza hoe Andriamanitra telo zay rehefa ny soratra masina dia miteny izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao tokan'Andriamanitra zany fa tsy telo fa Jesosy dia nivoaka avy aiza mivoaka avy tao amin'iray Jesosy ilay teniny eo ny maranantsika an'ilay teny zany hivavaksika hisaotra an'Andriamanitra namarina izay tenin'Andriamanitra zay hivavaksika Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao zahay mideranao ary mame voninahitra anao manamasinanay raha io ny amin'ny teninao no fahamarinana misaotra anao indray zay ny amin'ny fahazavana izay nomenao anay iray tamin'ity an'ity sorato am-ponay iray ny teninao reto avy an-tsainay ary eo ka ny teny izay nomenao anay tamin'ity an'ity dia hanafieranay amin'ny henemana izay ho avy dia taio izy Andriamanitro raha miditra na mivoaka taio ny fahasalamanay taio ny fivelomanay arovy izay mifakam-panahy ny filan'ny nofo sy ny faniriana tery izay mifahatahorana fiainanao ary ataovy am-ponay iray ny teninao ataovy an-tsainay ka dia manamasinanay iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana dia ao ka le rahanao andrakotra anay Kristy sy izay masana ny fiainanay rehetra ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ny ianao Jesosy io noho ny amin'ny rahanao ny ianao ary eo ka ihany koa Andriamanitro ny anjelinao hitoby manodidina anay ka hiaro anay sy tantaranay satria hoy ny teninao manambara manao hoe ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy voninahitra ny eo an'ilay naharan'ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy hatramin'izao koa mandrakizay fiadananao kosa raha eo aokany eo aminay zanakao dia amin'ny anaran'i Jesosy nanondratanay izany vavaka izany raha itaonatrehanao alleloia amen dia isaorantsika ny tompo ny amin'ny izay fampianarana ny teny izay tamin'ity an'ity zany fa manondra zany tsika amin'ny heriny mikasika an'izay zany fa mbola misaotrantsika tsika zany zao mbola mifampidirana ihany tsika fa jereo tsara manjavatra hitantsika zany zao dia efa miresaka zavatra maro tsika fa namady tsy hoe apokalipsiana jerentsika fa namadibadika tsika tonga any amin'ny Genesis tsika tonga any amin'ny Daniel tsika satria aiza ny manambaran'i Kristy ny soratra masina ray manontolo no manambaran'i Kristy ka soratra masina inarantsika eto ka dia misaotrantsika indray naharitra tamin'ity an'ity baibay daholo tsika rehetra ary baibay indray dia manaraka indray zany ok